Tena misy tokoa ve zany hoe fiainana voaovan'ny Baiboly? Voninahitra ho an'Andriamanitra ary faly miara-mitafatafa aminao indray andinika ny soratra masina miarabanao ary rarina ny fiadanan'ny Tompo ao aminao. Andinika zanadrevitra ray isika fa melohan'izay andao isika hivavaka. Tompo, mangataka famindram-po aminao zahay, porofoy aminay bebe kokoa hatrany ny mahamarina ny teninao ary ny heriny manova ihany koa anatin'izany dia miaino anao izay dia ampahery anay ianao amin'ny alalan'ny fananao masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tena misy fiainana voaovan'ny Baiboly izany tokoa ve? Mahita ombenombeny mantsy isika amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny zavatra maro samihafa hoe novainy ny soratra masina na hoe niova fo vokatry ny famakiana soratra masina. Fa andao aloha alao saratsiana kely ity zavatra indray mitranga ity. Alina anankiray, harivariva anankiray zany marina kokoa, efa maizina. Dia mandeha amin'ny toerana anankiray mangina ianao. Ianao mandeha amin'ny toerana mangina io maheno olona manara-dia anao ary olona maromaro izay rehefa jerenao ny sariny na ny endriny zany na ny silhouette isika ao anatin'ny maizina dia olona mamokona totondry na koa hoe olona mitondra basy na koa hoe olona mitondra antsy dia manaraka anao izy. Inona no ao an-tsainao? Mazava ho azy fa tsy maintsy hororo sy tahotra ary mety voamay miakely hery ianao aza miatrika an'izany zavatra izany. Hovaina indray ilay sary anohatra. Inona indray ny sary anohatra? Aleo saratsiana indray amin'izay toerana izay ihany maizimaizina, tsy dia mitaratra loatra ny jiro, dia mandeha irery ianao zany avy namonjy raharaha anankiray. Rehefa mandeha ianao dia misy olona manaraka ao ary rehefa manaraka anao ilay olona dia olona maromaro mirodorodo izay mitondra Baiboly. Izay zany ny sary hitanao, mitondra Baiboly eny an-tanany dia manaraka anao izy. Dia inona indray ny eritreretinao amin'izay fotoana izay? Mety tsy nietreritra an'izay mihitsy ianao izao. Fa alao sara an-tsaina hoe inona tokoa zany no akon'ny Baiboly. Ny eritreretinao izao dia hoe ndeha olona ndeha hitory filazantsara amiko fe zany ireo sa inona tsy matahotra kokoa ianao zany. Dia raha saina misafidy ary ianao izy amin'ireo zavatra trangaroa raha ny tianao hiainanao dia mazava ho azy tsy maintsy ilay faharoa no andeha hidiranao. Aleoko ilay faharoa aloha. Izany tokoa ry havana satria zava-dehibe ilay miaraka amin'ny Baiboly. Ny olona rehetra dia mahita hoe tena misy heriny tokoa, misy zavatra aterany, fiovana aterany ny famakiana ny Baiboly. Eny fa na dia ny fananana azy fotsiny aza ho an'ny olona sasany dia hoe rehefa atao eo an-dofandriana na entina foana dia misy fiarovana. Fa inona ny vokatra ankoatr'izay amin'ny Baiboly? Nisy fanadihadiana anankiray zany mikasika an'izany lohahevitra izany tamin'ny Central for Bible Engagement. Izay ilay anaran'ilay fanadihadiana zany na ilay foibe toerana nanaovana fanadihadiana. Dia inona no natao ianao? Olona samihafa fiaviana ray hetsy no nandray anjara nanaovana fanadihadiana. Olona ray hetsy samihafa daholo ny fiaviana ary ny salan-taona moa zany dia eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 taona eo no nalaina. Inona ny vokatr'ilay fanadihadiana? Mahaliana be ity dia izao ilay izy. Io fanadihadiana io zany no naneho fa ny olona mamaky ny soratra masina inefatra ao anatin'ny herinandro na mihoatra an'izay dia misy vokany tokoa ny fiainany. Eno ingery vokany reto hoe miena 200% ny fimamony, izany hoe ny fitiavany alikaola. Dia izao koa miena 750% be izao koa ny fijereny sary mamofady izay any amin'ny tambajotra rehetrarehetra any angamba mety ahitana an'izany sy ny fahitalavitra. Miena 750% koa ny fanaovan'ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana, izany hoe fijangajangana. Rehefa mamaky soratra masina mihoatra ny inefatra na inefatra isan-kerinandro ilay olona. Ary izao koa miena 80% koa ny fitolomany amin'ny fahatserovantena hoe irery amin'ny fiainana. Zany ilay miena. Fa reto kosa misy mitombo. Inona indray ilay mitombo? Mitombo 80% isan-jato be izao ny fizaran'ny finoany amin'ny hafa. 80% isan-jato. Ary izao koa mitombo 700% isan-jato koa ny fitadidiana ny soratra masina rehefa mamaky ny soratra masina, mandinika ny soratra masina inefatra na mihoatra an'izay isan-kerinandro ny olona anankiray. Izany ny vokatry ny fanadihadiana. Misy vokatsoany zany ny fiarahana amin'ny soratra masina. Ary io hoe inefatra isan-kerinandro na
mihoatra io fa zao no atoro anao. Voalohany raha te ahita fiovana amin'ny fiainanao koa ianao dia atombohy amina salamo zany, salamo anankiroa. Fa io salamo io dia manintona anao akeo amin'Andriamanitra. Ny faharoa dia zao mamaky toky iray eo amin'ny ohabolana isan'andro. Misy toky raika amby 30 mantsy ny ohabolana dia raha mamaky toky iray isan'andro ianao dia ahita fahendrena avy amin'izany, ahazo fahendrena. Ny fahatelo indray dia zao mandinihy momba olona anankiray eo amin'ny Baiboly, olona anankiray fotsiny ohatra hoe atombohy amin'ny Abrahama dia ho hitanao fa dia ho hitanao zany hoe fianterana amin'Andriamanitra tamin'ny fiainan'ny Abrahama zany. Ary zao koa rehefa mamaky ny Baiboly ianao dia apetrao amin'ny tenanao ny fanontaniana manao hoe inona moa ny tontolo-kevitry ny tantara, inona ny tena tiany ambara, iza no amin'ny tantara, inona no ampianarin'Andriamanitra anahy zany amin'izany. Ary ny farany dia zao hoe mifantoha amin'ny Jesosy fa izy no ivon'ny soratra masina. Tena mahasoa anao no manao an'izay ampitomboy ny fandiniana ny soratra masina. Entiko ambavaka ny safidinao, vavaka tsika. Andriamanitra misafidy zahay fa hamaky ny soratra masina bebe kokoa, koa raketo an-tsaina sy ao am-ponay ary ho tianay mandrakariva zany safidy zany ka hanasoa anay ianao hiala amin'ny fahotana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.